solombavam-bahoaka ny tena zany fa mahita tena hoe misy fahasarotana fandalovana ety amin'ny branche zany satria raha eny ambavahady fotsiny ianao na solombavam-bahoaka ary dia voatsakasakana ianao ary mahasahy mihitsy n'ilay olo eo ambavahady eny tena hoe tsy afaka miditra ianao fa mijanona eto aloha nefa tony a natao hisokatra andraisan'ny rehetra information sy zavatra rehetra tianao anontaniana zany indrindra moa za sady solombavam-bahoaka ny miara-miasa akaika sady aigean'ny timma maro ny candidat timma ary tsy nieritreritra mihitsy aho hoe iza ny eo anamiko aty na iza fa ozy hoe angataka information mahakasika ny fifidianana amin'ny akapobeany indrindra reo fanendrenan'ny olona eny anivon'ny CED ny SRMV ary indrindra moa mahakasika an'ilay resaka ordonnance izay miteraka iabe ankehitriny dia izay no antony nandehanana tety rehefa tonga ety nefa dia hitantsika amin'izao mbola tsisy afaka nandray aloha hatramin'izao raha hitenena amin'izao dia ny fampiantsy teo moa dia hoe miverena raha riva amin'ny telo tsy mampanino izay fa zay tiako ampitaina fotsiny zay sao dia ny lehibe an'ny seni tsy mahafantatra an'izay zavatra misy zay dia zay ny antony tenenako hoe misy tsangadravatra ohatr' zany miseho ety amin'ny seni foibe zany faharoa manaraka izany dia zao tsy mandry ny sainay dia nanantony ety izahay anontany tsara ny resaka ordonnance satria amin'ny alalan'ny hainao manjery zay no nahita hoe mitatra hatramin'ny 4 décembre ny fanaovana an'izay ordonnance zay zavatra tena tsara ho fantatritsika nefa matory volana mielo nametrahana ny bureau de vote rehetra hiatrehana ny fifidianana mba hahafantaran'ny olom-pirenena aiza marina izy nifidy ary indrindra ahafahan'ny candidat miomana hoe manana bureau de vote firy ohatra Antananarivo renivohitra firy nisan'ny bureau de vote mba ahafahana miomana ao anatin'izay fifidianana izay androany nefa tsika mbola tsy misy ny arretage définitif ny liste zany satria araka-reny feo reny dia mbola misy ny ordonnance zay ho avy kanefa amin'ny alarobia ny fifidianana amin'ny herin'ny alarobia izao ho aiza zany ireo olona ao anaty ordonnance ireo ny hifidy bureau de vote aiza ny ametrahana an'ireo ary zay no miteraka aminay zany hoe inona marina zavatra misy sy zavatra miseho mahakasika n'ity fifidianana be ny tanàna ity satria raha ny lalàna nametraka hoe 2 volana mialohan'ny fifidianana nefa tokony hivoaka ny listin'ny bureau de vote ary nisan'ny bureau de vote tompoko dia miova arakaraky ny mpifidy satria rehefa mihoatra amin'ny 700 ny isan'ny mpifidy ao anaty bureau de vote ray dia tsy maintsy éclatena zay bureau de vote zay ka aiza daholo ary ireo olona ao anaty ordonnance ireo no andeha hifidy zay lazain'ny seni fa mbola milahatra dia milahatra ny fanatanterahana an'izany zany hoe afaka herinandro ve zany dia isy bureau de vote hisokatra sa ho aiza ireo olona ireo no andeha hifidy ahoana ny ahafahan'ny candidat miomana mahakasika an'izay zavatra zay indrindra ny délégué de vote ny candidat aiza ny délégué de vote ny asa ny faharoa manaraka izany dia zao zahay koa tena mitaky ary miexige mihitsy hoe rovina ny anaovana arretage définitive an'le liste satria na ny société civile na ny antoko politika tokony miaraka manao an'izay arretage zay dia rovina zay tokony soniavin'ny rehetra zay mba hialana amin'ny ahy satria tokony isy fangaraharaana ary indrindra zay manana candidat ny atokotika Madagasikara ny firaisankina manerana ny nosy dia tokony zay mahazo information amin'ny resaka liste électorale indrindra satria zay ny bazin'ny fahadiovan'ny élection dia ny fampiasana ny liste mahay ny susu ny resaka BDP zay zao ary zay manana information zay tsy ampozinareo akory fa efa nananay reny miaramila sy gendarme reny zay lasa atao anaty liste électorale reny dia ho hitantsika moa ny fahamarinana na tena iroso amin'izay hatramin'ny farany tsy ianareo na ohatra ka hiembotra noho izao firesahana izao fa amafisina eto samy tompona andraikitra eto amin'ity firenena ity tsika amin'izay mety korotana isy eto vokatra io fifidianana io fa ny tanjonay dia ampisehoanareo seni ny mangarahara ampisehoany mangarahara na ny anivon'ny tribunal firy ny ordonnance navoaka teny ny fanaraka tsara amin'ny ordonnance navoaka ny tribunal ve ny attestation de non inscription ho an'ny olona ao anaty liste électorale ary ireo liste ireo mihitsy omeo anay mba hahafantaranay miomana hoe reto zany ny fitombon'ny olona isaky ny bureau de vote satria ny liste teo aloha tsy tokony ova ny liste tokony nanaovana fifidianana député ihany nanaovana fifidianana maire
raha miova ilay izy dia ampahafantarana hoe miampy firy isaky ny arrondissement, miampy firy isaky ny bureau de vote, ahoana ny fomba ahafahanay mahazo an'izay dia ataovy ny mangarahara ary meo anay ny antsipiriany hoe mitovy ny isan'ny ordonnance amin'ny attestation de non inscription ana liste électorale sy izay liste razoa ho atao eny amin'ny bureau de vote zay. Tiako ny manamarika eto fa ny araky ny lalàna dia tsy raha ohatra ka misy gendarme na mpiasam-panjakana mifindra toerana andeha hifidy dia razony anaovana an'izay, fa ny lista tompoko tsy azo kitihana intsony ka hoe ao anatin'ny lalàna ka tsy hoe lasa anaovana ordonnance raha misy changement en adresse, fa razony anaovana an'izay dia aleo ho hitan'ny olom-pirenena rehetra eny ny razoa fa tsy ny lista ny kitihana. Ahiatsy havanana ny anay anjaranareo senia mitondra fanazavana mba hampinamina ny sain'ny vahoaka. Zay tiako Madagasikara sy solombavam-bahoaka zay lalàna no nahatonga ny CENI nandeha nanokatra indray hanampy an'io lista électorale. Lalàna koa ry toko no tokony hanatanterahana an'izany raha ny lalàna 2018 008 dia miteny fa rehefa vita tanteraka le lista dia tsy manana zozana ireo électeur ireo handeha hanao fanamarinana an'izay na ao anatin'ny lista izy na tsy ao anatin'ny lista na le olona fefa anatin'ny lista. Dia amin'ny fomba ahoana oviana le andro afahantsika mametraka an'izay raha ohatra ka efatra andro fotsiny sisa tavela mbola aparitana an'io zavatra io. Fahitako azy lasa mialatsiny amin'ny fomba fitenena, lasa anao zavatra kototoitsika amin'ity firenena ity, lasa isy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka na fampandrosoana ny Madagasikara izany zavatra zany satria izany maire zany dia fototra ny développement eny fotony raha ny lalam-pandrena mijerenaka. Izay ihany tiako ampina amin'izay ny honorable Rina isizeny teto Madagasikara izay. Anamafy kely an'izay resaka liste zay satria raha ny tokony ho izy tokony efa afficheny amin'ny fikotana zany zao reo listan'ny olona zay afaka mifidy isaky ny bureau de vote ka ialana amin'ny AIA sao dia zay sanatria ny vava dia ampisy korotana eto satria lasa misy anaran'olona hifandiso ary mety hisy olom-baovao ho tonga eny amin'ny fokotana andeha hifidy hiteraka korotana tsy mahasoso tsy mahasara antsika zay fa dia zao zany tokony efa fantatra ary na zahay ato anivon'ny antoko politika na ny délégué anay na ny mpanara-maso ny fifidianana ao aminay tokony efa mahalala hoe misy razoa firy tato anatin'ny bureau de vote misy an'ireto candidat anay reto fa tsy amin'ny ora farany vao ifampitazatazana olom-baovao eny ka hiteraka korotana sy savorovory eny dia alamino teny zao le izy dia tsy azo akana masomboly noho izany zany lasa hiankidoha amin'ny Chine zany tsika fetsy be zareo Chinois le masomboly zany rehefa mbolenao io vary io rehefa mbolena zany io vary io inona zavatra misy ny zavatra misy re tompoko rehefa mamokatra isika tsy afaka maka masomboly amin'iny isika fa inona zavatra misy lasa mividy any dia lasa hiankindoha foana amin'ny Chinois zany isika. Dia ity resaka ity vary ity koa mazava ho azy fa tsy mahazaka aretina io dia mitady fanafody simika sy zezika simika betsaka zay hiteraka fahasimbany tany ary le zezika mbola avy any Chine, le ino ao anarana fanafody mbola avy any Chine. Izay rehetra zay tompo ny volo vary zany eto Madagasikara na ny masomboly na ny zezika na ny fanafody dia miankindoha amin'ny Chinois zany isika rehetra nefa vola be mapetraka amin'io. Noho izany dia tokony ho foanana ny fandaniana vola be ho fanafarana masomboly io fa io vola be io dia natokana atokatsika hanatsarana famboletsika. Fo fifafy fa reo manam-pahaizana malagasy fa efa manana ny fomba malagasy ary tsara azahoana 15 tonnes ndray matofo loha
misy zany eto Madagasikara. Vokatry fikaroana atao Antsirabe izany, fefa ela be izany, ary misy boky manambaran'izany. Io no ataotsika, io vola be io aleo anaovantsika investissement tamin'ny fikaroan'ny malagasy. Io vola be io omentsika ny teknisianina malagasy mba hampiroborobo ny vokatra eto Madagasikara. Io vola be io hananganantsika usine eto Madagasikara. Zay tenenao tamin'ny janvier sa février, anatin'ny 6 mois de hisy usine manao zezika eto. Fefa aiza le usine mbola tsy misy am'izao fotoana zao, ary tsy hitanay ao anatin'ny loi de finance. Ka izay zavatra zay tokony hovaina hanamboarana an'izay usine zay ireo teti-bola na tokana hanafarana an'ireo vary ireo, satria tsy tsara isika raha iankin-doha amin'ny chinois, fa tsara isika satria io vary io foto-tsakafotsika eto Madagasikara. Zay koa ny fanovana hoentinay fahaefatra. Farany dia hametaka reto fanontaniana reto izahay avy amin'ny fanohera zany. Kely de kely teti-bola natokana ho an'ny CENI amin'ity teti-bola mpanjakana 2025 ty. Midika ve izany fa tsisy fifidianana ho tanterahana amin'io taona 2025 io, raha tokony izy tapitra ny mandan'ny sénateur. Ary tsy hatao zany ireo fifidianana isambaratongo, ny fifidianan'ny région sy ny conseil, ny fifidianan'ny faritany sy ny conseil. Tsy hatao zany reo. Mbola hanitsakitsaky lalam-panorenana zay indray zany fitondrana sy ingay andro rajoely. Zay fantaniana zay mba hapetrakinay aminareo fa maninona re tompoko no natao ambany de ambany teti-bola ny CENI. Tiako mba fantaniana tiako apetraka amin'ny andriamato filoha ary apetraka amintsika mpitondra amin'izao fotoana zao. Ohatrinona marina ny teti-bola natokana handraisana fivoriam-be sadeky eto amintsika amin'ny taona 2025 amin'ny anaran'ny mangarahara, amin'ny anarany mangarahara, mba mbarao aminay fa tsy de mazava izy io. Tiako misy fantaniana anankiray zany, mitombona ve ny vaovao milaza fa mety hisy fiemora ny fotoana hanomeza ny mpamatsy volantsika ny famatsiam-bolana faiky zany sy ny FRD, ary inona ny mety ho fiatsaikany zany zavatra zany amin'ity teti-bola ty. Raha hiemitra satria tsika tsy mana fidira-bola, maty fidira-bola tsika rehetra, lavanila maty, langilangy maty, kafe maty, girofle maty, potika daholo raha jerena ny tableau navoaka ny banque centrale de négatif daholo ireo fidira-bola ireo. Ka izay ny fanontaniana tiany apetraka, ary ny hetra ampiakara dika zay betaka ny mpiasa orinasa hijanona tsy afaka anao nihetra io. Ka zay ny fanontaniana apetraka naika ireo no sosokevitra harosinay ho fanitsily sy fanatsarana ny teti-bola atao amin'ny 2025 io, mba ho teti-bola hitondra vahaolana sy